Izay ny amin'ny vaovao iny fa raha tsy ahivina dia ny akapeo ireo tompona taxi teto andrenivohitra andro vitsivitsy lasa izay nikasika ny hoe fanomezana ny tsy miankina ny fitantanana ny fanaovana contre visite ho an'ny fiaran'izy ireo. Nitondra fanazavana mikasika izany eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny menomeno ireo mpamely fiarakaretsaka na ny taxi tato ato fa omenany tsy miankina fitantanana fanaovana contre visite ho azy ireo. Raha nambaran'ireo mpamely taxi dia miteraka fisondrotan'ny sarany aloha izany rehetra izany. Tsy tafiditra atao anatin'ny fanapahana ny ratsy ny fankevitra munisipaly anefa izany rehetra izany raha ny fanambarana nataony avy eo anivon'ny commune androany. Tsy mbola mieritreritra ny hanomeny tsy miankina ny fitantanana ny fanaovana contre visite mihitsy ny tanàna Antananarivo raha ny filazan'ny taloha kabinetra ny ben'ny tanàna. Privatisena ny ataontsika hoe ny contre visite na taxi zany azo mety hiteraka ihany koa fandoavam-bola mihoatra ny mahazatra. Ny ataontsika hoe privatisation na délégation dia raha araka voalazan'ny député aman-tanàna dia tsy maintsy mandalo eo anivon'ny mpanolontsaina ny tanàna, conseil municipal zany. Dia araka voalaza monsieur le président teo ny ordre du jour tao tsy misy an'izay, tsy misy an'izay le ataontsika hoe fanomezana ny tsy miankina an'izay le contre visite ny taxi sy ny taxi be zay. Mbola tantara amin'itoy izany hatreto dia resaka mampifanolana ny mpamily taxi sy ny tanàna Antananarivo ity satria dia efa nanambana ny tokona sy hanao hetsika ireo fiarakaretsaka ireo raha toa ka miditra amin'izany fanomezana ny tsy miankina ny fitantanana ny fanaovana contre visite izany ny tanàna Antananarivo.